Manodidina ny tontolon'ny fampianarana izay antitra ireo anatin'ny fotodrafitra asa kosa no resahana taoriana ny hetsika fanangonana ny vola ilaina amin'ny fanarenana ny sekoly EPP Ivandry dia iroso amin'ny asa fanarenana ity sekoly ity ny fikambanana Rotary Club Ivandry miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpamatsy vola na tsiaro ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ny fikambanana androany ary ka nanolotra indrindra fanampianaran-tsakafo toy ny vary, legioma ary charbon. Anomboka amin'ny volana febroary izao no anatanterahana ny ady fototra amin'ny trano-tsekoly ny EPP Ivandry izay ezahana arenina amin'ity taona ity. Ireo ny fantatra androany nandritra ny fotoana nanolorany fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry ny fanampiana ratsakafo izay efa fanaony isam-bolana ho an'ny kantine scolaire ny sekoly EPP Ivandry. Ity fikambanana ity izay marihana fa tompomarika amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanarenana ny trano-tsekoly ny sekoly izay voaterina rotana tamin'ny taona 2020. Miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miambanantoka ny fikambanana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Zany manatitra sakafo ary miantoka ireo sakafo kantine ho an'ireo mpianatra EPP Ivandry. Ary tonga moa zany ny tombovoany dia zay natonga anay hoe andao anatitra sakafo ary miara-miasa amin'ny deleka moa zay sy ny commune. Dia atsoaty zany anomboka ny fananganana fototra zay fiara-miasa miaraka amin'ny commune dia commune moa tombonaka ny fototra dia le izy manomboka vola febroary zany ataony fanomboana ty EPP ity ny fanaovana fototra ary nisy vola voagna hatramin'izao sady ny fandraisana anjara dia 26 millions d'ariary no ataony voaka amin'ny volana fevrier dia manaraka eo nantokom-posisany ary sy ny vola voanginay hatramin'izay. Ny filohan'ny Rotary Club Ivandry Andriamatoa Farida Lalimivady sy ny filoha lefitra Andriamatoa Mandimby Rajerso no niaraka nitana tetỳ fotsiny nanolotra ny fanampiana androany vary misa 20 gony, charbon 12 gony ary legioma sy goûter no nentin'izy ireo tamin'izany. Ankoatra ny famatsim-bola avy amin'ny fikambanana moa dia nanampy betsaka ihany koa ny groupe Edelec.